Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 4 aprily 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alarobia 5 aprily 2024 amin'ny 9 ora maraina. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra isika ka noho izany dia mila mitandrina hatrany ireo mpampiasa ranomasina eny amorontsiraka na dia tsy misy aza ny fampilazana fampitandremana. Amorontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est, izy ny tandrivon-drahona vitsy. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray. Andiam-panonja ny ranomasina, ny havin'onja dia manodidina 2 metatra. Cap Est hatrany Mahanoro, anora tandrivon-drahona vitsy indraindray. Ho avy Atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora, ho avy avaratra Atsinanana any atsimon'ny Toamasina ka ho 10 km isan'ora. Andiam-panonjana Anonjabe ny ranomasina, ny havin'onja dia 2,4 fa ihena 2,5 izany rehefa manakaiky ny farafetom-taona. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anora tandrivon-drahona indraindray. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora, Anonjabe ny ranomasina, ny havin'onja dia 2,1 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, anora tandrivon-drahona vitsy any amin'ny farafetom-taona. Ho avy avaratra andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora, ho avy atsimo ny atoandro ka ho 10 km isan'ora, ho avy Atsinanana kosa manomboka ny hariva ka ho 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ny havin'onja dia 2,4 metatra fa ihena 2 metatra manomboka ny atoandro, isy ny alin-drano avy any atsimo. Ho amorontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra andrivotra ka ho 10 km isan'ora, ho avy avindrevana ny atoandro ka ho 10 km isan'ora fa hitsoka atsimo na atsimo Atsinanana kosa manomboka ny takariva ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe na Ahery ny ranomasina, ny havin'onja dia 2,1 metatra fa ihena hatramin'ny 2 metatra rehefa manakaiky ny farafetom-taona, isy ny alin-drano avy any atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ho maina amin'ny ankapobeny, iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 10 km isan'ora, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana kosa manomboka ny takariva ka ho 19 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ny havin'onja dia 2,10 metatra hatratra 2 metatra any amin'ny tapany atsimo. Cap Saint-André hatrany Analalava, anora tandrivon-drahona mety Araikotrika, ho avy andrevana andrivotra amin'ny atoandro ka ho 10 km isan'ora. Ho avy Atsinanana maraina, ho tony ny ranomasina, ny havin'onja dia ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre, anora tandrivon-drahona mitsitokotoko mety Araikotrika, ho avy Atsinanana andrivotra ka ho 10 hatramin'ny 19 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora any tapany avaratra. Fa ho avy andrevana kosa manakaiky ny Analalava ny atoandro ka ho 10 km isan'ora. Ho tony amin'ny ankapobeny ranomasina, ny havin'onja dia ho latsaky ny 8,1 metatra.